Isana vahiny itondrana fa makafakana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay miazakazaka tanteraka ny atoedraram-pirenena eto Madagasikara ka nitondrantsika ny vahiny tondra izay fa makafakana izay ny mpandrindra nasionaly ny Front de Libération Nationale na ny FLN raha miaramanana Jean-Pierre Yada miarabana tompoko. Ya de faly miarabanao Michel de faly miaraba ny CM Radio miaraba reo mpiara-miasa rehetrarehetra ato ary de misaotra milo ety am-piandohana zany amin'ny fanasana ary de manasa anareo mpanaraka ny tsy tapaka ny fandarin'ny CM Radio anaraka izany hatramin'ny farany. Tany amin'ny 24 volana septambra ianao no vahiny farany teto nanomboan'ny hetsika izay nataon'ny mpanolotsain'ny tanàn'Antananarivo tianitarika bidon jaune sy labzi jirona koa teny amin'ny lapan'ny anteny Merandovolona fa 13 volana oktobra tsika zao azo lazaina fa tonga ve le fitakina nataon'ireo mpanolotsain'ny tanàna tamin'izany. Ya le fitakina nataon'ny mpanolotsaina nge de tsotra kely hoe na vaivay loatra zany lay resaka délestage ary akoatran'izay moa zany rano zany le tsisy ny commune Antananarivo renivohitra de anisan'ny mikarakara momany rano ary manana andreo borna fontaine maro be eto Antananarivo mikaika ny olona ary ny olona rehetrarehetra mikaika erany Madagasikara indrindra fa miresaka jiro rano nanao antso izy ireo ny mba hahatongava ny rehetrarehetra saina hoe am'le tsy fahazakana n'lay fahatapahany jiro rano dia namaly azy ny ataontsika rehefa ka manana tanora teo izay da namaly azy nanoana ny antsony zany de tonga teny Ambojatovo nanao an'lay fitakina ary nijanona tamin'izay moa le fitakina hoe fitakina ny zofosotra satria fatatsika tsara fototra satria fatatsika tsara fa efa nitazaina ny malagasy amin'ny hoe jiro hery ny rano aina zay nitazaina ny malagasy hatram'izay tamin'ny jirama ka dia izay zavatra zay zany no eritreretany rehetrarehetra kosa fa tokony ho nitotosainy ny jirama ary ny olana de jirama ihany tamin'izany fotoana zany tamin'ireny fotoana ireny kanjo mogno rehefa tonga zany ny fananoana ny antson'ireo ny tanora de nihitatra le izy ary ny afara am'izao toe-draharaha misy amin'ny firenena izao. Teo amin'le resaka fanovana notakina niovan'ny Prime Ministre ny Ali Rajoelina mbola zao ny zava-misy eto amin'ny firenena azo lazaina fa tsy maintsy lalovana ve zao zava-misy zao zany ahafahana mametraka an'le tena hoe fanovana eto amin'ny firenena ny azakazaka be ho ny mpanohana fitondrana mpanohana n'izao fitondrana izao taren'ny colonel Michael Randrianirina le hoe fanovana izay hoetiny raha ny fahitan'Andriamantoa raha miaramana Jean-Pierre sy ny FLN zao zava-misy zao zany. Tena milaza miara-mahita amintsika rehetrarehetra ako fa Andriamantoa zany Michael na i colonel tsy nanana fiomanana mihitsy hitondra firenena na kely aza tsy nanana an'izany izy ary tsy nieritseritra mihitsy izy andeha hanongana n'io fanjakana io zany marina fa zao fotsiny rehefa nitaky zany lay tanora nitaky lay vahoaka ny siny ny fanovana ny siny ny fandaminana teo amin'ny fitakina mahakasika momba ny jerondrano io inona ny afarany nanjary ny serisetra mafy loatra nataony ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fotoana reny ary tena hoe voakikihina tamin'le izy moa zany de ny gendarme zany hoe tena tsy rariny le izy ary ny rahantsika nahita nisy ny fantakana vehivavy ny fantsana vehivavy teo amin'ny nonony teo amin'ny lohany fandorana ny vehivavy eo amin'ny volony fitaritaritana tovolahy de zay efa tena ohatrany hoe efa niala mihitsy ny hainy tamin'ireny fotoana reny zany de ilay tena tsy fahazakana n'lay tsy fanarahan-dalàna tsy fanajana ny zon'olombelona no nampijoro azy hoe oka kosa fa tsy rariny tsony zao de nijoro izy nanao an'izany zany nijoro izy tamin'ny alala n'ireo namany maromaro nisy tao amin'ny kapisaty zany maromaro vitsivitsy dia nijoro izy de mazava ho azy zany fa rehefa nomena azy kosa hoe satria zay fietsika nataon'izay de nanohana ny fony rehetrarehetra dia ny afara hatrany amin'ny hoe fakana ny fahavitsora ny fahefana teo am-pelatana nylay filoham-pirenena satria na lay filoham-pirenena de nahita hoe tena nioatra ny fehefiny nataon'lay mpitandro ny filaminana zay teo ambany fehefany ary tsy voatoana trony le izy dia nanjary rehefa nijoro ny kapisaty de nandao fahefana nandositra ny Madagasikara ilay filoham-pirenena satria mazava ho azy fa ny ainany tamin'ny 2009 ny zavatra niseho teo zany
ny ainany tamin'izy nanongana nandriamatoa marikaravalmanana de anisan'zany hoe misy menace de mort sy ny karazany de lasa izy nandositra nandeha ny alan'ny Madagasikara ataontsika hoe nandao fahefana izy dia nytono ny ana de ny lasa zany ny fahefana no raisy ny natolotry ny fitsarana avy no malala-pandroenana any Mikael le fahefana ny finoana androm-panjakana tena marina tsika zao tena anaty vida na ny vinam-piarahamonina tsy misy na ny fifampifehezana eo amin'ny tany sy ny fanjakana tsy feno zany hoe ny sata hitondrana ny titeteza mita ty de tsy misy hatramin'ny androany zany hoe le anteny mera-pirenena nanolotra n'le premier ministre lehibe ny gouvernemanta zany fahitan'ny FLN anazy azo lazaina fa crédible ave le casquette hoentin'le premier ministre mantsy de hita be le izy raha ny fanambarana izay nataony vondrona politika maly hoe olona miaro tombotsoana vahiny olevany kasokasoka tamin'ny mpitondra fanjakana iny tsy azo olo resantsika iny fa le hoe sarisary iny tsy afaka iampangana azy satria ny rehetra afaka makasary miaraka avokoa fa le hoe fiarovana tombotsoam-bahiny tena hoe nanenjehana an'ity premier ministre ity fahitanareo andro solom-bavim-bahoaka indray lasa ny famadika ny mpanohitra tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina lasa manohana fitondrana amin'izao fotoana zao ny tena marina ne raha jerefantsika zany ny fitonana Andriamatoa Mikael reo olona zay manodidina azy zany ankehitriny de laha ny andro fotsiny mitady ny hevitra rehetrarehetra mba entina anasongadinana zany an'ity fitondrana misy ankehitriny ity hoe tsy nanonga-panjakana zay zany le tena anany ny fahitako azy de ao anatin'ny fahakanosana tanteraka fahatahorana tanteraka ny communauté internationale ny Union africaine ny SADC ireo lazaina fampamatsy vola rehetrarehetra reo matahotra tanteraka an'ireo izy de te hise hoe tsy fanonganam-panjakana ny misy fa so de tapaka ny lalam-bola sy ny karazany fa taro tsara fa fanampiana ireny fa tsy ireny ny fototro ny volanao ny fototro ny volan'ny firenena ny fototro ny fandrosoan'ny firenena ny fototro ny toekaren'ny firenena de lay vahoaka malagasy sy ny fiarina rehetrarehetra ao aminy fa ny akoatran'izay fanampiana daholo ary fataro tsara fa ny olona tsy miara-miasa amin'ny mahanitra tsy mampindram-bola amin'ny mahanitra tsy misy an'izany hoe hampindram-bola ho an'ny mahanitra zany na andeha hiara-iasa amin'ny mahanitra zany nefa ny harena no tedaviny fa matoa izy miara-miasa aminao matoa izy mampindram-bola anao de misy arena ianao ary manan-karena ianao no izy de izay arena zay no alainy de itsika nefa lasa ohatrany hoe kanosa be zany eo anatrehan'le izy dia manjary miafina ao ambadika zay hoe zay ty tsy fanonganam-panjakana ty de izay zavatra zay zany ny olana misy amintsika ary io tsika miforotra tanteraka mihitsy amin'ny SADC sy ny anina votonga de fa raisina ohatran'reneneny tsy zany ireo zany de olona hitady vola no andehanany eto apitatra ny ambany-tany ny areny fa ny malagasy tokony ho tonga saina ary zay ny any diako amin'ny malagasy rehetrarehetra itsika ny tokony hijoro tsy hijanona amin'izany fa rehefa naongana Rajoelina de miongana izy na inona terme ilazana azy na prise de pouvoir na inona dia miongana izy noho zany tratra ny fanonganam-panjakana izy zany miongana ny fanjakana n'izy teo na inona ho tenentsika tsy fialana ara-dalàna niongana ny fanjakana n'izy teo raha mpanonga-panjakana ny azo klasenatsika de mpanonga-panjakana izahay zany tena mpanonga-panjakana satria naongana mihitsy ary zay mihitsy ny natao nanomboka hatramin'ny taona 2019 nakaty nanoerana teto amin'ny tany sy ny fanjakana de ny tena hoe anonganana ny Andry Rajoelina ary tam'izany zay de nyteny azy hoe mangamasaka io ilatsaka fotsiny io zao tsy nisy fotoana nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'ny androany tsy nanoeranay an'izany fitondrana ny Andry Rajoelina zany mba hialana eo amin'ny fitondrana mba ionganana eo amin'ny fitondrana noho zany androany zay tsy matahotra mihitsy miteny hoe fanonganam-panjakana ny nataonay manohana fitondrana venareo ankehitriny andasy olo ankehitriny de raha antsika mahita io zany fa rehefa nomen'ny ACC hoe ianao no anany no chef d'état finoany androm-panjakana fa taro tsara fa zay tsy mila fanafosafona ohatrany io finoana chef d'état zany chef d'état zany tsy manana fahefana inona izany fa symbolique zany rehefa vakitsika ny lalam-panorenana tsy inona ny asan'izany tsisy
ny filoham-pirenena no filohan'ny androm-panjakana fa tsy manana fahefan'ny filoham-pirenena mihitsy ny filoham-panjakana. Ny filoham-pirenena no mitondra ny attribution ny titre ny filoham-panjakana fa ny filoham-panjakana tsy afaka manana ny toerany filoham-pirenena mihitsy ary ny toeran'ny filoham-pirenena mahazava ny asan'ny filoham-pirenena ao amin'ny article 55 hoe reto asan'ny filoham-pirenena rehetrarehetra any amin'ny fanendrenan'ny prime ministre zany dia asan'ny filoham-pirenena izany fa tsy asan'ny filohana panjakana. Dikan'izany tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana mihitsy ninninona fanapahan-kevitra raisinao hoe ianao no andeha anendry an'izany ataontsika hoe lehiben'ny gouvernement zany tsy manana an'izany fahefan'izany ny filohana androm-panjakana fa ny filoham-pirenena no manana an'izany. Fa itsika diso loatra manko nanome fahefana ny ACC hanao zavatra tsy ara-dalàna ohatra tamin'ny 73 député ohatra tamin'ireny fananganana ny gouverneur reny fanomezana fahefana de itsika ity koa miatihatra amin'ny fanomezana fahefana avy amin'ny ACC any Mikael de satria efa niken'ny ACC Mikael filoham-panjakana zany de ny ACC zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana no lasa faratampony manome fahefana. Anefa mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenantsika fa tsy misy mahazo manana fahefana ampiasa ny zon'ny vahoaka zany afa-tsy amin'ny alàna ny fifidianana ihany zany hoe tsy manana ny fahefana io na ny ACC arany mametraka nyo filoham-panjakana io tsy manana an'izany ny ACC ny mandrindra ny olona misy amin'ny rafi-panjakana roa mifanolana no anana ny fahefana fa izany de tsy maintsy ao anatin'ny lalam-panorenana foana ao anatin'ny cadre légal ny constitution zany fa tsy hoe mivoana amin'ny extra constitutionnel ohatran'io zany. Dikan'izany zany ao anay tolona ny nataonay izay de mametraka mihitsy fa tsy raha izay no antanina de tsy tianay zany anarana hoe Mikael général Mikael apetraka colonel Mikael apetraka ao ho filohana androm-panjakana zany fa ho anay izy de izy ny filoha faratampony tetezamita zay de ekenay hoe colonel Mikael filoha faratampony tetezamita izay ny tokony misy ary mipetraka am'izao ary tokony ravana tanteraka ireo androm-panjakana rehetrarehetra zay misy ao anatin'io constitution satria izay ny fangatahan'ny olona nandeha ny tokony zay ny fangatahan'ny ankizy nandeha ny grève fa tsy zahay akory ny nangataka an'izany fa ny olona ny tokony ny olona ny grève teny amin'ny 13 mai no nangataka hoe ravana ny androm-panjakana rehetrarehetra miala iandro ny Irena Rajoelina sy ny firongony de izahay zany niezaka ny anatanteraka an'izay etaeta ny ankizy zay miezaka manatanteraka an'izay ary zay de mirona tanteraka amin'ny fanohanana an'izay hoe ny tolona tsy vita raha tsy miala iandro ny Irena Rajoelina sy ny firongony ravana ireo androm-panjakana rehetrarehetra ireo apetraka ny filoha faratampony tetezamita de ny colonel Mikael ary apetraka ny sata hitondrana ny tetezamita zay ametrahana koa ny politika ho hitondrana ny tetezamita fa izao anao manendry prime ministre inona ny politika ampiasain'le prime ministre tsisy politika tsisy ininona ampiasainy io olona tsy nanao politika io araka ny filazany tsisy ininona tsisy politika an'iza zany no ampiarina eto amin'ny tany sy ny fanjakana anefa ny gouvernement voalaza ny lalam-panorenana fa ny gouvernement ta no manatanteraka ny politika akapoben'ny faritan'ny fanjakana inona zany lay politika ny faritan'ny fanjakana ho tanterahany io gouvernement tsisy zany hoe raha tsy mitsangana mihitsy ny sata ny feny tetezamita mipetraka ny politika linina politika hitondrana ny tetezamita tsy tokony misy prime ministre apetraka zany tsy le olona mihitsy ny anany problème fa le zavatra rehetrarehetra le rafitra rehetrarehetra tsy misy ka za de mitodika amin'ny verina mitodika amin'ny ampitolona rehetrarehetra mitodika amin'ny colonel Mikael tsy toeranao zany filohana androm-panjakana zany fa tsy manana fahefana ninninina zany fa ny toeranao de ianao ny filoha faratampony tetezamita de afaka tohananay hatramin'ny farany ary afaka tohizanay zany raha vao ny androm-panjakana rehetrarehetra misy andao apetraka ny sata mifeny tetezamita andao apetraka ny politika hitondrana ny tetezamita ahafahana mamaly reo etaeta rehetrarehetra na de amin'ny ampahany any aza
hoandro etaretany olona rehetrarehetra satria tsy zo fototra ihany inge ny resantsika eo e tsy resaka ransojiro ihany e fa ao ny mpampianatra ao ny doktery be dia be le olana eo any amin'ny province samy manana ny olona midolo daholo neny sasany ny tany ny lasany lasany ny arabo ny tany ny lasany fanjakana ny tany neny sasany voatototra lasa ny tambary lasa tany karakahina zany zavatra rehetrarehetra zany mila vahana miaraka izany indrindra ny mpianatra hoe ny borsany tsy azo ny équipement tsy azo ny trano ipetrahany tsy misy ny zavatra tsy zarizary ny fianarana misy azy ny mpampianatra te ampianatra nefa tsy zarizary ny ianana rehetrarehetra mila vahana aingana daholo daholo zany de izany zavatra zany tsy vitana hoe saina olona ray tsy ny eritseritra tsy hitondra ny tany sy ny fanjakana fotsiny fa mila lay atao hoe concertation ierahany rehetrarehetra mandinika zay zany tsy maintsy zay tsy maintsy maka ny hevitry ny rehetrarehetra ianao a ny anjaranao no mandrindra an'izay ary ny averiko ihany zay no asana filoham-pirenena de izay zany no asan'ny filohan'ny faratampony tetezamita ankehitriny raha ohatra ka mivonina izy ny andray an'izany toerana zany zany hoe tsy izy zany le fianianana natao tamin'ny repoblika narafitra any Rajoelina tamin'ny 14 natao tamin'ny zoma lasa teo zany teny amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba lalapan-droena raha fahitan'ny FLN tamin'iny mantsy ny fahaefatra amby folo ny volana oktobra de teny amin'ny lapam-panjakana teny Ambotsotrohitra ny colonel Mikael ny laza fa hoe ravany repoblika faefatra rava miaraka amin'izany reo androm-panjakana rehetra misy nasangana tamin'izany akoatry ny anteny meram-pirenena ny zomany iny nefa nanao fianianana izy eo zany le izy hoe aiza marina zany le hoe fa mitrahana le hoe tandalana hitondrana an'le fanovana ihany ko tena efa ahitsiko foana zany fa i Mikael colonel Mikael tsy olona niomana hitondra ny tany sy ny fanjakana sady tsy mpanao politiquement zany zany zavatra teneniny zany manao ohatrany hoe lelonjaza mandroso potra de miembotra rehefa ny ravanao izy de rava fa tsisy hoe avy eo indray atsanganao amin'ny maty indray ohatran'izany tsisy hafa nge ny anteny meram-pirenena efa nyravany andrinirina Rajoelina ny anteny meram-pirenena de ny velomotry sy teny tamin'ny maty indray zany tsy maninona zany tsy zany zany amin'ny politika zany tsy tena za tena miteny hoe tsy izay le izy ny fangatahany ry tanàna ry ravana ny androm-panjakana rehetrarehetra ravana ny anteny meram-pirenena de rava ny anteny meram-pirenena rehefa ekenao fa nandeha le tolona de le fangatahana rehetrarehetra teny am'le tolona no miantra fa tsy ao an-tsainao zany zay zany no izy izany fianianana ataona filoham-panjakana zany tsy voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana zany hoe rehefa filoham-panjakana ianao de tsy maintsy minihina ny filoham-pirenena lanim-bahoaka no manao fianianana fa tsy ny filoham-panjakana ka nidikan'izany i Andriamatoa Mikael tsy filoham-pirenena novidiny ny vahoaka nidikan'izay zay mahatonga azy hoe apetraka hoe filoham-panjakana fotsiny dikan'izany le fianianana reny zavatra fomba lasa kilalao fotsiny apetraky ny ACC reny satria ny ACC koa mitazona ny toerana zany tsy te hiala eo am'le toerana izy mitazona lay toerana izy tsy misy afa-tsy mifandravana an'ireo rafitra rehetrarehetra reo ihany ny zava-mety dia ny fametrahana ny tena rafitra tetezamita hitondrana ny tany sy ny fanjakana izay ihany tsy miantra itsony zany hoe lalam-pandroenana zany ivelan'ny lalam-pandroenana tanteraka ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra raisitsika zao na inonina ho tenentsika na inonina ho tenentsika nisy fitondrana ara-dalàna niongana teo etsika ny nanongana an'izany fanongana mpanjakana zany tsy mahamenatra zany fa satria tolona ny atao hoe tolona de misy zavatra ara-dalàna eo tsy ekenao fa tsy ara-drariny de any fampanjakanao ny ara-drariny zay fanodanana ny ara-dalàna zay no atao hoe tolona ka tolona no natao teo ara-dalàna ny fitondrany andrinirina Rajoelina fa tsy ara-drariny tsony de naongana de miongana izy de fanongana mpanjakana zany zay miara-miasa amin'ny Madagasikara miara-miasa aminy amin'izany zay tsy miara-miasa mazo mandeha mangoronetana izy raha riva ihany mandeha mody any amin'ny taniny fa izay ny misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay ny misy eto amin'ny firenena aza mieritseritsy nareo fa raha hoe tonga ny avoloha misy fianianana misy zavatra ataonareo tonga eny no frantsay tonga eny ny ambasady zao tonga eny de hoe manaiky anareo izy mijery sy manantonareo izy hoe ahoana ny fomba tsy aravany gâteau any eto Madagasikara zay no antanany eny mbola ity eto zay mijoro kely eto anilanareo ihany satria mbola tsy fantany tsara hoe iza no atanjaka iza no aresy am'lay ady atao nefa n'izy tsy maintsy
miaro ny orinasany sy ny zavatra rehetrarehetra napetrany teto Madagasikara de izay anjara gatao an'izay zany no arovany ahatongavany eny ahafahany miaro an'izay fa tsy hoe akory hoe noho ianao fa raha noho ianao raha noho i Madagasikara ho tafita tam'ireny fotoana mahavaivay na ny ainany vahoaka reny no nandray fanapaha-kevitra izy de mba niaro ny vahoaka hoe tianay nareo fa tsy tianay ampijalian'olo loatra zao fahitan'ny afelaina ny reto-solombavam-bahoaka zay milaza fa hoe mandeha ny feo nisy nanosy ny taratasy fotsy tamin'ny fanolorana ny premier ministre nisy ny tsy nafantatra mihitsy raha tsy teny avoloha hoe io le premier ministre va de hoe nanoso ny fotsiny hitantsika ny maraina teo ny solombavam-bahoaka Petra Kotonena zay navoakatsika ampizy ao le hoe za anisan'ny tsy mahafantatra an'io fa natolotro fotsiny izy nanosony nanaiky ny maha premier ministre azy noho le hoe fahefan'ny vahoaka no nametraka ny colonel Mikael teo de averiko tsara mihitsy reo solombavam-bahoaka ny Madagasikara reo hatram'izay de tsy mahavita ny asany ary tsy mahagaga fa toetra fanaony hatram'izay tsy voandro any ianao no nahare hoe misy premier ministre de hoe zay tsy nahalala an'io tsy voandro any zany zavatra efa miverina foana zany na tamin'ny andro ny Tsay Christian de miverina koa zany ankehitriny zany hoe toetra na solombavam-bahoaka gasy mihitsy zany ny toetra ny solombavam-bahoaka gasy de hoe rehefa tsy manao malety de mivoaka ny fivoriana fa tsy mandany zavatra anankiray ary za de miteny efa ary teneniko ty tsy misy antony ilaina nyreo solombavam-bahoaka sy antenimeran-doolo reo intsony satria matoa ny vahoaka nidina an-dalambe ny antsoantso ny kikika ny taky de efa tsy vita ny solombavam-bahoaka mihitsy ny zavatra tsy nataony rehetrarehetra satria zany fitakiana sy antsoantso sy kikika nataony vahoaka zany ny solombavam-bahoaka no tokony nanao an'izany fa efa nahatsapy izy fa tsy nanana solombavam-bahoaka intsony efa nahatsapy fa reo solombavam-bahoaka andreo tsy afaka mahavita inina tsy mahavita ny sitrapony ny vahoaka intsony tsy mahavita ny fitakian'ny vahoaka fa taro tsara fa tao nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 2025 io nisy solombavam-bahoaka tao mpanohitra avy aminay anefa tsy nahavita inninina mahakasika an'ireo etaetam-bahoaka ireo na iray aza tsisy voavaly miaro tombotsoany koa zany tombotsoany foana ny azy ny tombotsoany tsy tapaka mihitsy donc zany leo ny vahoaka leon'ny solombavam-bahoaka de ny vahoaka mihitsy am'izay ny nidina an-dalambe ny vavany am'izay no ny teny fa tsy ilay solombavam-bahoaka intsony tsy nisy ny ilainy solombavam-bahoaka intsony fa ny vavany mihitsy no ny teny tsy lasa tsony zao tsy mety tsony zao izy vata tenany mihitsy tsy nanana immunité no nandehany sedra maramila na tamina vonona na toraka grenade na inona ny solombavam-bahoaka nge mbola manana an'izany immunité zany solombavam-bahoaka nge mbola manana hoe raha manao fitakina izy de mbola arovany lalàna hoe tsy azo samborina tsy azo ananina no ny asany fa ny vahoaka nandeha teny efa tsy misy an'izany tsony satria efa tsy raha intsony lay solombavam-bahoaka ary zay ny natonga an'le hoe raha vao ny androm-panjakana rehetrarehetra no zany tsy misy ilaivana azy intsony ireo androm-panjakana ireo raha tsy zany dia nidikan'izany tsisy fotony ny tolona natao ny zavatra mahamaika de ny fananganana ny rafitra tetezamita ny sata am'fe azy sy ny mombamomba azy rehetrarehetra raha metraka an'izay rafitra ny tetezamita izay ny sata izay zany toy ny ahoana le ametrahana izy fa tokony hivadika CST daholo am'izay ve zany reo rafitra misy ireo fataro tsara fa ny antoko politika matoa antoko politika de fa ela no nanana ny atao hoe projet de société any ary mametraka an'izany mihitsy any ministère ny antany vao miorina ny antokonao akoatran'izay ireo ataontsika hoe société civile rehetrarehetrareo de efa manana ny vinavina-piarahamonina mba ty no apetraka eto amin'ity tany malalatsika ity manana an'izany reo manana ny azy reo zay tsy kambanany mihitsy amin'ny antoko politika manana an'izany reo ny mpiasa-panjakana ny mpiasa privé manana ny etaetany manana ny azy manana ny volavola rehetrarehetra efa ny eritreretiny mba hitondrana ny tokony hitondrana ny firenena mahakasika ny asany tak zany koa ny mpianatra noho izany ny famoronana andreo rehetrarehetra ny fampivononana andreo rehetrarehetra ao anatin'ny fotoana fohy dia afaka atao tsara satria itsika rehetrarehetra efa samy nanaiky hoe misy raha mandreny am-panary ao na de tsy feno azy na tsy odaoly ary ny toko-pivavahana rehetrarehetra de efa mba nikehtsika hoe andao ireo no andeha hoekena aloha ahafahana miona sy mivondrona ilazana anambarana ny hevitra rehetrarehetra efa voaomana ahafahana mitondra ny tany sy ny fanjakana mandritra ny tetezamita tsy ela zany ary tsy sarotra zany ary tsy zava-baovao zany ary tsy zavatra vao hoe eritreretina fotsiny akoatran'izay
azadino fa manana mpampianatra tsika ny amin'ny université rehetrarehetra zay ekentsika fa mampianatra ny zanatsika zay ekentsika fa nampianatra atsika ary natafita nyreo olona rehetrarehetra lazayntsika fa tafita ankehitriny reo manana an'izany tsika ary mbola manana fitokisana am'ireo mpampianatra reo ny mbola ampianaran'ireo ny zanatsika amin'ny fianarana ara-pahendreny sy araka ny tokony izy manam-pahaizany reo fotoana fohy no angatahana aminy am'ity hoe mandritra ny enim-bolana mba handraisany anjara amin'ny fandrondrana ny raharam-pirenena satria anana n'ilay fahaizana izy no mampianatra an'io dikan'izany a tsy manana fahasarotantsika ary tsy tediavantsika olona ny velany na ny andafy tsy tediavantsika sadeky tsy tediavantsika inininy zany ahafahantsika mivondrona ahafahantsika zany mitondra ny tanitsika araka ny tokony izy ampahendrena sy ara-pahaizana. Taorian'ny fialany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana de maro ihany koa ny gadra politika nivoaka nisy andreo hoe mpanao politika ny gadra fa nangalatra nanodikodina repirenena nanodikodina vola banjakana hitantsika am'izao fotoana zao fa lasa hoe gadra politika reny na de hoe mpanao politika ara lay olona fa hitan'ny FLN sy rehefa li fotoana ohatran'izao hoe tsy lasa gabraraka avokoa ny zava-misy eto amin'ny firenena toy ny tamin'ny 2024 hatramin'ny taona 2024. Tsara ho fantatsika aloha fa anisan'ny natezitra ny olona ny fahitana gadra anankiray navoaka dia nahazo sehatra lehibe teny avoloha tamin'ny fanendrena ny prime ministre. Nisy nefany ireo mpitolona zay tsy navela niditra ary tsy nahazo niditra tany dia nanjary ny teraka fahatezerana zany zay aloha faharoa manarakaraka an'izany ny famoahana n'ilay olona aloha tsy mampaninina anay zany raha ohatra anatina fotoana mikorotana ohatra zao a raha izay no hitany no eritreretan'ilay olona namoaka azy fa mety anina ampitombo zavatra tsy maninona fa ny famerenana ireny olona reny ho verenana tsaraina araka ny tokony ho izy zay no angatahanay zany ny anay zany rehefa hoe olona ny gadraina tsy anjariny na mpanao politika izy na tsy mpanao politika de tokony ho tsaraina araka ny tokony ho izy ka rehefa nangalatra sy namon'olona sy nanao trafikana basy nanao trafikana rongony nanondrana sokatra nanondrana ny arem-pirenena nanome taveta zazakely sy ny anna rehetrarehetra reny reny zany de tokony ho tsaraina araka ny tokony izy de omena ny gadra sahaza azy araka ny tokony ho izy zany fa izao tsika tsy mahagaga aloha raha hoe betsaka ny gadra mitsoka mivoaka sy any ohatran'io a fomba ny tany misy korotana ohatra tsika zao zany era-tany rehefa misy foana ny zavatra tsy voafe misy ny mahitahita misy ny mpanao didiko fe lehibe de tafavoaka le izy fa tsy ny fitahatafa-voany zao akory ny tokony hoe ampisahotaka atsika fa hoe raha ohatra kosa tena lasa tsy maty manota lay olona zay ny tsy mety ka ireny zavatra reny eritseretiko ohatra ny bavura ihany zany a ny fivoahany reny olona rehetrarehetra reny ary na le olona ny gadraina noho ny politika reny de aniriko de verenana tsaraina mihitsy izy de am'izay vo tsara tena hoe madio araky ny lalàna izy fa tsy tokony higadra izy satria tena ara-politika marina ny nanameloana azy fa raha voaboaka atsika fahatany manko le izy a de lasa mieritreritra fotsiny hoe to ohatran'ny fatapatatra zala reny na manama mpanao politika reny de ndao politika fa re manao politika zany de na maninona rehefa mikorotana nantany sy fanjakana de tafavoaka tsy zay no ilaina tsy zay mihitsy no ilaina fa ny ilaina tena hoe mandeha amin'ny famariny ka ny fivoahan'izao aloha de mety hoe raha ohatra kosa izy tsy mbola fantatra tsara zany le hoe fahadosony tanteraka sy ny tokony hoe amarina azy a de le izy hoe incarcéré any inge zany mampalahelo de aloha izy ivoaka aloha e de fa mifangatah koa zany de hoe ny famerenana ny fitsarana azy kosa tsy maintsy atao zany. Raha ny makasika an'le fanovana am'izay raha nytiako hidirana am'izay rafitra toy ny ahoana le apetraka vita ao anatin'ny fotoana fo hoe ny fametrahana izay rafitra izay 2024 tsika tetezamita 5 taona mandat anankiray tia mandat le efa ritany roa taona eo afahana mitondra any am'le hoe fanovana miatrika an'le fifidianana ara-dalàna ho an'ny vahoaka tokoa mety tanteraka ve tamin'ny 2024 nge tsisy niomana ny mpanao politika e tsy niomana ny rehetrarehetra na ny mpanao politika hoa na ny société civile na ny fikamanana rehetrarehetra tsy niomana fa tamin'ny fitonany Andry Rajoelina iny a nahatsiaro ny kaikaiky ny rehetrarehetra ary lasa voatenika nandinika fiainam-piarahamonina ho azy
de efa niomana zany ny rehetrarehetra aminy hoe zao ny tokony anaovana nyty fitondrany ity, zao ny tokony apetraka amy lalam-pifidianana be de be ny proposition na lalam-pifidianana efa mandeha, be dia be ny proposition na ataontsika constitution mandeha, be de be ny any am'ireny société civile reo raha tena be de be mihitsy hoe reto tokony amboarina tokony rafitra ohatran'izao ho anahy amy mampanao politika anahy mameno ny ataontsika hoe projet de société efa nanana n'ilay parti politique reny de atambatra ao, tsy ho ela le izy, inona ny tsy mahaela azy, tsy ela le izy satria ny zavatra atao sisany de resaka hoe récapitulation an'ireny etaeta rehetrarehetra reny raha ny tena marina, manangana assemblée constituante ianao de ao anatin'ny assemblée constituante no midinika daholy ny mpanao politika, ny association société civile rehetrarehetra zany sy ny association sy ny club sy ny olona rehetrarehetra zany mijery ao mandamy maniny zany, de ao amin'ny resaka lalàna zany ny assemblée makasika ny lalàna apetraka zany de mandinika ny lalàna ary anisany akoatra ny lalàna mife ny budget ny fitantanam-bola dia ny lalàna ny fifidianana no tokony ho dinianao zay tokony ho vita anatin'ny enim-bolany zany, satria tsy zavatra hoe vao eritreretina fa zavatra aravina fotsiny ihany satria efa maro be reo proposition reo, ny resaka moman'ilay hovidiana de ialana tanteraka ty hoe référendum na fitsapaka hevi-bahoaka, tsy tsapaina ntsony ny hevi-bahoaka fa efa safidy mbahoaka no ilaina, zany hoe élection constitutionnelle, satria misy ireo olona mieritreritra fa tokony fédéraliste Madagasikara, fédéralisme de manana ny constitution izy, misy ireo mieritreritra fa tokony état régional de manana ny efa manana ny constitution izy fa tsy vao amorona ny olona manana ny hoe nieritreritra anao 5e république efa manana ny constitution izy, ny olona nieritreritra fa hoe république fahadimy état parlementaire le izy de efa manana izy, efa manana an'le constitution daholo reo olona reo, fa ny fampitovitovina reo ataontsika hoe mieritreritra ny fédéralisme sy ny fédération somary mifanakaikikaiky no tokony avondrona ho anankiray, de avondrona mety hoe loha hevitra 10 no apetraka eo dia constitution 10 karazana no isafidiana ny malagasy zany, de misafidy malalaka ny malagasy fa ny fotoana ahafahana mampandinika sy mampieritreritra ny malagasy an'ilay constitution de hoe nomena enim-bolana ny malagasy hijery andinika an'io raha ompino le enim-bolana teo aloha zany de eritaona zany efa tokony aroso ny fifidianana constitution na ilay élection constitutionnelle, rehefa afaka eritaona zany tokony efa vita ny élection constitutionnelle mipetraka ilay constitution ao anatin'ny eritaona tsy maintsy vita tafapetraka daholo zay rafitra ao anatiny ny constitution iny midikan'izay afaka roataona zany efa fitondram-panjakana ara-dalàna no tona ny tanitsy ny fanjakana, tsy tokony ho sarotra zany ary tsy tokony andanina fotoana be satria efa niomana ny vahoaka malagasy tamin'ny fanonganana ny Andry Nirina Rajoelina, ny fanonganana ny 4e république fa tsy hoe eritreritra fotsiny hoe ary fataro tsara fa ny tena marina ny 4e république ny constitution fidina tamin'ny 2010 no nitsangananay ho mpanohitra de io ny tena nitoerinay fa noho ilay toetra n'ilay olona fotsiny no nanjary na tonga ny olona sasany hankala azy. Anisan'ny fepetra napetraka ireo avy any ivelany mantsy ny mikasika an'le hoe mitrahana ny gouvernemanta civily, fitantanany civily taoriny hetsika nataon'ny vahoaka nitohanany miaramila iny fa hitan'ny FLN zany tsy mbola manaiky pression ny avy any ivelany hoe tsika tonga eto ihany koa moa zao sadaiky am'izao fotoana zao ny eto Madagasikara nefa tamin'ireny ny zavatra namaivaky teto amin'ny fireneny reny tsy hita zany hoe vondrona afrikanina ny sadaiky tsy ny teny malony zany. Za de mitodika amin'Andriamatoa colonel Mikael fa raha andray ny toerany filoha faratampony tetezamity ianao dia fataro tsara fa tsy ny firenena vahiny na ny mety fepetra apetraky ny firenena vahiny amin'ny resaka vola na ny resaka ieritreretin'ny fametrahany vahiny hoe izahay no mametraka ny norme internationale na momba ny zao tsy izany akory no hitondrana ny tanitsy ny fanjakana fa ny feo ny vahoaka malagasy, tsy ny communauté internationale, tsy ny africaine, ny union africaine, tsy ireny akory ny asa eto Madagasikara rehefa mitondra firenena ianao fa ny vahoaka malagasy ka ny vahoaka malagasy ny asa eto de zay feo ny vahoaka malagasy
iasa izay no arahanao zany. Ireny ataontsika communauté international reny dia manara-davahana fotsiny reny rehefa aveo fa taro tsara fa ny fepetrapetrany rehetrarehetra de mba hahafahany hiaro ny tombontsoa zay efa apetrany eto Madagasikara. Za kory tsy miteny hoe andao sombatsika ny fotodrafitrasa rehetra napetraky reny olo reny na ohatran'izany fa disoarovana tsy izay fa itsika tokony miaina tsara hoe itsika firenena maletena souveraintsika manana ny herentsika ary tsika afaka miaina afaka mazaka fahantrana tsika satria firitaona tsika nahantra teto zakatsika ihany ka noho izany afaka mazaka fahantrana tsika fa itsika kosa manana ireo arena kibony tany marobe, manana ny heretsaina marobe, manana manampahaizana be dehibe, tsisy antony mihitsy tsy ahafahantsika mivoatra sy mandroso amin'ny fiainana amin'ny herin'ny tenatsika fa ireny avy any velany reny dia fanampiana fotsiny ihany no ataony ary sako aza milaza fa ny akamarony dia sarisary-panampiana ataony amin'ilay fotsiny hoe domin'ny tapany ianao mba handoa erany ho azy. Mandrona ny zava-misy amin'izao ihany koa nisy an'ilay fanambarana fanazavana nataon'ny préfet ny tanàn'Antananarivo omaly mahakasika ny fifidianana izay ho lehibe ny fokotany izay etsika maro no misy ao Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao fanalana ireo lehibe ny fokotany izay notendrena napetrapetraka fotsiny tamin'ny fitondrana teo aloha natao tsangatanana le fifidianana raha ho tanteraka ny atoandro teo nilaza ny préfet fa ahemitra amin'ny fotoana manaraka aloha zany fifidianana izany le hoe mbola fahasahiranana eo amin'le hoe fepetra ihany koa tsy voaja fa hitan'ny FLN ty hoe fanapahan-kevitra tampotampoka de miova tampoka eny 15 ty zany manahoana ny fahitanareo miendriky ny tondra zany fa tokony hovaina ihany koa le rafitra miany le hoe vondrom-boaka paritra tsy njara-pahefana toy ny antenimerandolona zay aloha tsy misy tsony. Ny fahefana rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny amin'izao fotoana izao de efa mikorotany ary tsy mitoetra intsony ny fahefana rehetrarehetra napetraky ny lalam-panorenana satria ny vahoaka nanongana an'izany averiko ny ikan'ny anana hoe fahefana miala Andriamatoa Rajoelina sy ny forongony ka reny préfet reny arisan'le forongony reny anisan'ny efa asorony reny fotoana fotsiny sisa no andrasany reny ka izay ny mahatonga azy tsy tena maritra marina amin'ny toerana fanapahan-kevitra raisiny satria fatany tsara fa ny fanapahan-kevitra raisiny ary indrindra ny préfet Antananarivo no nahapidikizo an'Andriamatoa ny Andrinirina Rajoelina raha ny fanambarany de hoe ireny miteny reny hoe mety io président ataonay an'izao de mety président reny ny tena fositra ozy izy anisan'izany ny préfet Antananarivo sy tena napiditra azy hoe mety fandaminana teny akanja io sy ny aniny nefa reny ny efarany ny fofonana nge tsy midika mihitsy tsy nanao zavatra tsy mety ianao ny fofonana de manana mafy ny tsy nentina ataonao ny fifonanao anjarany olona fotsiny sisa mamelanao fa tsy mahafafa mihitsy ny tsirarina sy tsy aradrarina sy ny tsy mety rehetra nataonao ny fifonana fa manamafy izany ary ianao mihitsy no resy lahatra fa tena tsy nentina nataonao matoy ianao mifona ny olona hendry de miala eo amin'ny toerany miala amin'ny toerana anaovany an'izany rehefa mahatsapa zavatra ohatr'izany fa rehefa mifikitra eo amin'le toerana izy zany anie le tenentsika hoe mifikitra tena matomboninahitra tena mieritreritra ny tenany fa tsy maty manota satria hiampita fitondrana maro de eo ihany sy nyana tsy mahamenatra ny miala rehefa ohatra ka mahatsapa fa tsy netiny natao ary zany tenen'ny fanapahan-kevitra raisiny androany hafa rapitso afa zany ane efa tsy fahamatorana intsony tsy fahamatorana intsony zany ka nidikan'izany tsy anjarany koa no manapaka an'izany ny fametrahana ny rafitra teteza mihitsy tsy anjarany intsony efa nitondra tamin'ny rafitra ara-dalàna zay naongana izy ny rafitra tetezamita de lao hoan'ny olona tondra ny tetezamita zany ny fametrahana ny filopokotany rehetrarehetra sy ny an'izany ao anatiny lay hoe sata mife ny tetezamita ho atao no mamaritra an'izany na ny fombafomba anaovana ny fametrahana ny filopokotany na ny fombafomba hifidianana azy raha ohatra ka tokony fidiana na ny fombafomba firafitra ny rehetrarehetra mihitsy zany de ilay sata mifeny tetezamita zay ny tena maika zao ny fametrahana ny sata mifeny tetezamita sy ny politika akapobe ny hitondrana ny tetezamita ny mahamaika de ny fanaovana an'izay fa ny akoatran'izay reo rehetrarehetra reo efa rava reo tsisy ilainandreo tsony mahazo mody mandeha manao vakansa reo
raha ny omaly manokana ihany koa de nisy an'ilay atranga teny mikianjan'ny 13 Mai nisy an'ilay généraly promotion iray tamin'ny colonel Michael Randrianirina lay nilaza le hoe tsy toy izao ny fanovana notakina lasa mbola misy olona mamofopofona n'le olona naongana teo ny ao anatin'ny fitondrana fahitan'ny FLN zany efa misy fitoviana ihany ve eo am'ireto azo lazaina fa na ny fahefana ireto sy ny hoe au pouvoir am'izao fotoana zao le izy nge tsy miafiny tena avako fotsiny ny zany oa le hoe ny filohan'ny faratampony tetezamita Andriamatoa colonel Michael zay ekeko ny fiprahany am'izay toeran'izay tsy mila CV tsy mila mijery ny CV an'izany hoe inona ny CV ny tsy ny anina fa rehefa izy no nitarika ny kapisaty nampitsahatra n'lay tsy fanazana ny zon'olombelona nampitsahatra n'lay famonoana sy lay herisetra rehetrarehetra ary nampiongana n'lay fanjakana nampanao tarodositra n'lay fanjakana teo aloha de apetraka aminy io toerana io ny tokony ho ataon'ny rehetrarehetra de ny miankadre azy manodidina azy mba handeana ny firenena any am'lay etaetam-bahoaka tsy mahagaga rehefa ohatra ka mihanahana ny olona tsara sitrapo de tonga ireo olona efa zatra ny hinana atao amin'ny fitondrana teo aloha de atonga izy manodidina ainy ny aksisika ainy ny manao an'izany satria zany ny ainany ainy ny mividy olona ainy ny manao risoriso ny ainany zany de vitany zany ary tsy mahagaga raha izy nay lasa tompo-toerana eny avloa filaharambe tompo-toerana zay ny tolona zany tsy mila an'izany hoe matoa misy olona tonga eny mandeha milahatra ohatran'izany olona misisika aka-toerana dikan'izany ireny zany lay olona tena mamba toerana be mahitsy te hitondra ny tany sy ny fanjakana tsy mbola mitsangana ny fahefana tetezamita noho izany tsisy antony tokony andanana ny avoloa zany atsangana aloha ny rafitra atsangana ny sato fionambe no ilaina zao tsy misy fanendena ministra sy prime ministre tsy an'izany ilaina zao ary tsy mahagaga ny fisiny reny ny général Bernardin Moale reny teny amin'ny 13 Mai satria itsika zao zany a dia ao anatiny tena hoe anarchie totale mihitsy lay firenena raha ohatra ka mbola mihanahana ny teneny koa fitondrana avy momba ny tetezamita am'izao de lasa anarchie totale leto ary raha mihanahana kely eo dia mety isy ndray koa ny fivoahany tsy haiko ny G6 eny zao hamerina ny ara-dalàna araky ny feritseretan'ny hafa azy ndray mety isy koa zany de fiafarany io de mety ady saritaka satria anatin'ny anarchie zao tsisy tompo-pahefana zany eto zao zay ny fatako tsisy tompo-pahefana zany eto zao akoatrany zany ny enimpitolona de hoe Andriamatoa colonel Michael no filoha faratampony tetezamita ekeny fa akoatran'izay tsisy de dikan'izay zany raha mbola mihanahana ohatran'izao zany ny aty amin'ny tokony hitondra ny tetezamita de lasa misy hery hafa miforona ary mety hitarika zavatra hafa mihitsy Andriamatoa raha miara-manana Jean Pierre tapitra sady ny fotoanantsika ny resadresaka tatao anatin'ny fandarina zara hevitra maro moa ny zavatra tianao resana fa voafetra ihany ny fotoana nitondranao ny famakafakana tamin'ity androany ity no azonao amin'ny tinanareo voaresaka teo ary fotoana ihany koa zao hitondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy tsotra kely le izy ny fiainatsika de mandroso ary tena mikaika atsika amin'ny fahasairanana zao ka tsy tokony avototra mihitsy rehefa nankataka tsika miala iandrinirina sy rajoelona sy miaraka amin'ny firongony de apetraka zay raha vahatsika ny rafitra rehetrarehetra misy eo manangana ny rafitra tetezamity tsika zay taritiny ny colonel Michael ho filoha faratampony tetezamita ary de ireo manampahaizana malagasy no iriko za moa zany de tonga de mitodika am'ireo mpampianatra rehetrarehetra any amin'ny université farafaratsiny mba ho tafiditra ao anatiny tsy hoe anao ministra fa ao anatiny mihitsy mpanolotsaina manodidina azy zany ahafahana mahita zany hoe izao no ampandrosoana ny firenena aingana ao anatiny zao tetezamita zao de manao veloma finaritra ny vahoaka malagasy ary mirary atsika rehetrarehetra mba ho samy teny'Andriamanitra